Sotranao aho Jesosy Tompo, satria mbola afaka izara ny fahatsaranao izay nataonao tamiko. Ianao lehibe fitiavana, ianao lay be famindram-po ary maharitra ela miandry anay Jesosy. Mba hanokatra ny fonay izay, hidiranao, hitoetra ao am-ponay, anjakanao amin'ny fiainanay. Sotra Jesosy, satria mbola tsy tara ny niverenako taminao. Jesosy mangataka aminao aho, na iza hiaino izao fijoroana vavolombelona izao. Aoka ianao Jesosy, hikasikazy koa hanova azy, mba hiverina aminao izy Jesosy. Ho an'ireo izay efa ao aminao kosa Tompo, aoka izy ireo hahery mandrakariva eo ambany tana maherinao. Ka mangataka aminao hafanahy masonao, ampatsiahy, hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy. Amen. Ry havana, anohy ny fijoroako vavolombelona momba ny tantarako aho, nijanona itsika teo amin'ny hoe nandatsahan Jesosy ny fanahin'ny masinao, satria nanaiky ny verina taminy. Tonga ry havana ny fotoana amin'izay nampalalaka an Jesosy ny asa tatao anatiko satria nanaiky aho. Ary tonga koa ry havana ny fotoana nahaizako ny aino amin'izay an Jesosy malala. Isanandro na ny alina izany dia miteny izy araka ny tenin'Andriamanitra izay nomeko anao tany amin'ny video voalohany ny amin'ny tantarako, ny ao amin'ny Job 3:30, 4:40. Ilay mivaky toy izao averiko kely amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Kanefa misy fanao iray itenenan'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona izany, dia ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina. Raha sondrian-tory ny olona ka renoka eo am-pandriana, dia manokatra ny sofin'ny olona izy ka manisy tombo-kase ny fananarany azy, mba hampiala ny olona amin'ny fanaony sy hampifady azy ny fireharehana. Miaro fanainy tsy ho any an-davaka izy, ary ny ainy mba tsy ho azo ny fiadiana. Amen. Eny ry havana, nanomboka ny teny tamiko foana amin'izay Jesosy, satria miresaka amin'ny foana ahako dia mamaly ahy izy. Noho ny efa niovahako, noho ny efa nitafiny ny fanahin'ny masina ahako, dia tonga ny fotoana hanovany Tompo ahy. Ny fotoana hanovany anahy, hialako amin'ny fitafiana izao tontolo izao sy ny fombafomba rehetra n'izao tontolo izao. Ny teny olazaiko anao aloha, nanomboka nazoto nandeha tany am-piangonana ahako ny vavaka. Izany hoe fiangonana fifoazana izany, nisy anankiray taty aminay taty. Teo azany vonona ny hoe hiditra ho mpiandry. Fa lazaiko anao tsara, tsy tao anatin'ny fiangonana mihitsy akory no nampianatra hiala amin'ny fitafiana Jezebela, izay efa nataoko tamin'ny toriteny tamin'ny fampianarana any amin'ny video any afaka inonao. Fa tamin'ny fotoana io ry havana, dia mbola tsy nare fampianarana mihitsy aho hoe tsy mety kainy manao fitafiana ohatran'izao, tsy mety izao, tsy mety izao. Fa ny zavatra niseho ry havana dia nanomboka Jesosy nampanofy ahy. Araka io tenin'Andriamanitra amin'ny Job io, izany hoe miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny nofy, nefa tsy tandremantsika olombelona izany. Dia nanomboka raha Jesosy nampiseho ahy. Asehony le akanjo fanaovako ato trano, zipo fohy, pataloha
aseho any tompo amin'ny nofy izany. De zavatra asehony anahy hitako manao an'le zipo fohy de sady mamindra no miezaka misotona an'le izy mba hidina ambany kokoa. De mamindra ako de misitona indray an'le zipo mba hidina ambany kokoa. De rehefa mifoha ny maraina na ao anatin'ny nofy ihany de miteny aminahy tompo manao hoe io zipo io arinao io rapitso fa tsy mendrika eo anatrehako io. Ohatrohatran'izay zany no tenen'ny tompo amiko. Ampahafantarina zany fa tsy ekeny. Dia mandeha indray ny andro dia aseho andray za manao pataloha, le patalohako atao trano zany misy patalohako anankiray zay pataloha jeans zay. De io pataloha jeans io naseho any tompo anahy ao anatin'ny nofy fa hitanao le ampovoany miala ety amin'ny tongotra ambany zany de mandalo de hatraty ambany zany feno bokotra hony iny. De mamindra hony de misokatra zany le bokotra ampovoany de manidy an'le bokotra rehetrarehetra zany zako amin'iny mandida ny pataloha iny ampovoany iny de mamindra ako de misokatra indray le bokotra rehetra de manidy an'le bokotra indray zany za. Ohatr'izay zany fampisehoan'i Jesosy rehefa anovantsika izy araka le teneniny atao mijoba hoe mampanofy izy amonjeny fanahintsika zany ry havana. Mampanofy izy ary koa izy mampanindry mandry antsika koa izy amin'ny alina. Ny maraina ny andro dia eniko fanamasina miteny aminahy mandeha any ianao maka sac poubelle. Misy sac poubelle ngeza be dia ohatrana rouleau ngeza be zany le izy misy ohatrany hoe folo zany amin'iny na mihoatra ary. De asain'ny tompo maka an'iny ry havana de ozy Jesosy hoe mandeha anao any amin'ny chambre anao. Miteny ohatran'izany mihitsy ny tompo eniko mihitsy izy miteny amiko ohatran'izany. Mandeha anao izy miakatra any amin'ny chambre anao de miakatra ako. De hoy izy sokafo ny armoire anao. Ireo pataloha rehetra reo de ario daholo ireo. De za zany maheno dia sady maka ako no manao anatin'ny sac poubelle. De nony avy eo ny zipo fohy koza izy maka arinafa indray zahako. De ny ambonina akanjo manala baraka ny anarako de mihaino ny teny tompo zany. De ny kavina tsy mamendrika izany anatina boaty isan-karazany zany atao anatina sachet. Lazaiko anao tsara fa tao anatin'ny armoirako tsisy zavatra firy intsony satria za tsy mba tia manao robe na zipo zany taloha fa de pataloha fotsiny sorta fotsiny no betsaka tao anaty armoirako. Fa vitsy ny fitafiana mendrika araka ny tenen'ny tompo izay tenina men tompo anahy tamin'izany fotoana izany ao amin'ny Deutéronomie satria mantsy maro no miteny hoe tsy marina zany ry havana. Tsy mba mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra ako fa zay voalaza anaty baiboly ihany no tsy maintsy tanterahantsika ary tokony ankatoa azy isika zay tsika vao ho masiny ao anatrehany. Satria ry havana ambarany tompo ao amin'ny Deutéronomie 2:20 manao hoe aoka ny vehivavy tsy hitafy ny fitafian-dehilahy ary aoka ny lehilahy tsy hitafy ny fitafiam-behivavy fa fahavetavetana eo imasony Jehova Andriamanitrao izay rehetra manao izany. Eny ry havana izy tonga de nampiseho tamin'ny alalan'ny nofy izay vao azoko ty tenin'Andriamanitra ty. Izay vao eniko tany amin'ny fiangonana efa tatia aorina efa very daholy efa nariko daholy ny fitafiako jezebela rehetra zay vao fantatro hoe nampianatra izany koa ny any fifoazana zay ny vavahako fa tsy complet zany hoe mbola misy ny tazominy any fiangonana fifoazana. Ry havana isika raha tena hoe anaty fahamasinana dia ilainy tompo tena hoe tsy tapany ihany fa tanteraka. Raha mijeritsika ny olona taolo taloha rehetra ny razambentsika rehetra tany Madagasikara afaka mijery mitady anaty internet ianao ahoana ny fitafiana izy ireny. Fitafiana
mendrika tokoa ry havana, akanjo lava na ny ankizy ara dia mitafy lamba. Zay ny fitafiana gasy taloha. Ny lehilahy manao malabary, zany hoe mihaja, zany hoe mihaja tena ajaina Andriamanitra. Fa taty aoriana vao nanova tsy kelikely ny olombelona, fandrian'ny Satana. Ka izay ny tiany Tompo amintsika, homendrika isika. Satria raha mijery isika amin'izao andro ianantsika zao, dia maro be na mitory filazantsara ary ny fitafiana dia tsy mendrika an'Andriamanitra. Tsy haino Jesosy, tsy haino Jesosy, satria mila ola masina izy tompoko hiditra any an-danitra. Tohizako ny fijoroka vavolombelona. Dia tamin'izany fotoana izany, tsisy akanjo firy-tsony ahako, ary tsisy zavatra firy-tsony tanatin'ny armoarako, fa kosa mbola nitazona pataloha 2-3 ihany ahako. Fa ny nataoko zany dia manao veste lava be eo amboniny, satria ny asako dia tsy afaka raha tsy manao pataloha, satria ny asako nanadio. Dia ny any am-piasana zany manana tenue de travail, dia le izy pataloha dia miaraka amin'ny amboniny zany, fa misy tablier, nefa le tablier nefa fohy. Dia zay zany teny tamin'i Jesosy, Jesosy tsy afaka Jesosy no hoe tsy hanao pataloha andeha hiasa, fa tsy maintsy Jesosy manao pataloha ihany, satria tsy afaka mihitsy Tompo hoe hiakatra eny ambony escabelle anadio ohatra hoe ny amin'ny plafond na ohatr'izany, nefa ny Tompo zipo ny anaovako. Dia oziko hoe za Jesosy zao ara Jesosy tazomiko pataloha ampiasana, dia tana pataloha 2-3 ahafahako entiko miasa. Fa kosa rehefa ohatra ka mandeha mivoaka ahako aty an-trano dia anao akanjo amin'izay, nanao jupe. Dia izay teniko izay nataoko tamin'i Jesosy tahaka ny voady. Zay zany no vavaka nataoko hoe Jesosy anao voady Jesosy, tsy anao pataloha intsony aho raha tsy efa mandeha miasa ihany, fa raha vao mandeha mivoaka Jesosy na mizavatra fataoko Jesosy dia anao robe foana ahako, anao akanjo foana na jupe. Ka tsika ry havana dia mila mitandrina, satria rehefa mivoady dia henin'Andriamanitra zany. Araka ny tenin'Andriamanitra ampitoroteny 5:7 manao hoe raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitso lava, fa tsy ankasitrahiny ny adala, koa efao ny voadinao, aleo tsy mivoady toy izay mivoady ka tsy mahefa. Zay ry havana no nanjoa ny voady tamin'Andriamanitra, nefa ny tsy nahatana ilay voady. Dia ny zavatra niseho araka ny teneniko anao teo, pataloha entina miasa fotsiny tato trano, fa tsisy pataloha hafa entiko voaka tsony rehefa ohatra ka tsy miasa ahako. Dia ndray andro alarobia fa 9 ny volana oktobra 2016 andeha hiasa ahako ny maraina. Iny koa nefany tsy dia tsara loatra, ohatra ny misimisy tazo reradreraka izany. Dia nahatsapa zany hoe tsy andeha hiasa anio fa ho any amin'ny dokotera. Dia eo am-pitenenana izay zahako vonona tsy andeha hiasa, dia nyteny amiko ny fanahy masina, teny amiko izy hoe raha ho any amin'ny dokotera ianao dia mandehana soloy ny fitafianao, satria manao pataloha ianao io, fa efa ny voady ianao, ka mandehana ianao misolo akanjo fa tsy andeha hiasa zany ianao, dia mandehana manao akanjo fa soloy ny pataloha anaovanao. Dia mamaly ary havana, ohatr'izay mihitsy ny fataoko miresaka amin'ny Tompo n'olona mitendry indray hoe adala angamba ny isika, aleo tsika ataon'olona hoe adala an' Jesosy, satria tsara Jesosy, miteny Jesosy, miteny Jesosy. Raha tsy mamaly antsika izy dia zava-doza izay, fa miteny tokoa ny Tompo, miteny tokoa Andriamanitra. Dia namaly ary havana hoe tsisy loakanjo fa tsisy akanjo firy ao ambony ao,
Amin'izay tsy alavitra fa vetivety dia tafaverina. Dia mbola namerina tamiko Jesosy ny teny hoe mandeha any ianao misolo akanjo intelo teo eo naveriny tompo tamiko izay. Mandeha any ianao misolo akanjo. Dia mbola miteny indray aho hoe inona moa izao ny zipo ao, inona moa izao ny akanjo ao. Izany hoe mitady fialana tsiny aho zany eo anatren'Andriamanitra. Satria aho koa mbola te hanao ny lohako ihany. Izay ny zavatra marina. Tsy niaino azy fa mbola niaino nofika ihany ahako tamin'io fotoana io. Dia hoy aho hoe andeha fa tsy alavitra ery ny dokotera fa avy any no misolo. Dia lasa riavana. Nandeha ako nitondra ny fiarako. Dia tonga tany amin'ilay toerana tsy alavitra ilay dokotera ako dia nijanona ako naka toerana nijanonana. Dia mbola mandeha kely mepita arabe indroa zany dia izay vao tonga amin'ilay dokotera. Nipita arabe voalohany ako. Dia tonga teo amin'ny arabe faharoa. Ilay arabe faharoa zany hoe sens unique zany. Ny tômôbila zany avy aty amin'ny ankavanana ihany zany no miakatra ny tômôbila. Dia ny avato amin'ny gauche zany lalana lehibe zany hoe tômôbila avy sy havanana zany. Dia io tômôbila le avy aty amin'ny sens unique io zany nisy camionnette zany hitako fa niala avany. Dia izako andeha hiampita eo amin'ny passage fiampitan'olona zany. Dia tamin'ny fotoana io riavana nisy ramatoa avy ery ampita ery, nipita le ramatoa. Izy tonga tsara taty amin'ny ilany misy anahy aty, taty amin'ny côté misy anahy. Noho ny efa teo ampovoan'ny arabe ako dia nandeha tampoka le camionnette vao hitsaka ny tômôbila ako. Natsipin'ilay camionnette alohany za hilatsaka amin'ny tany. Dia eniko Jesosy miteny amiko hoe tandremo ny lohanao. Dia nenjera zany dia tonga dia nisokako no voapoka voalohany tamin'ny tany. Tsy mbola nahatsiaro mihitsy aho inona zavatra nahazo aho. Fa teo zany dia tangorona ny olona fa za zany naratra. Ny tanako naratra, ny lohaliko ankavia naratra, dia ny molotro naratra. Ny teny zany ilay rangahy miantso ahy ilay mpitondra tômôbila, iantsoana ambulance ianao madama. Dia tena tsy hitako mihitsy ianao izy madama, miala tsiny aminao iantsoana ambulance otsika ao tsy maninona ao. Dia ny dokoterako moa tsy alavitra koa, tonga teo zany dokoterako nijery anahy. Dia za zany tokony niandry ny vadiko teo satria vadiko ho avy aingana avy any am-piasana. Dia niteny tamin'ilay rangahy hoe aleoko aza mody any an-trano satria aleoko ny vadiko no mitondra anahy any amin'ny hopitaly. Dia niteny ilay rangahy hoe ho ateriko ianao tsika hoentiko ihany ny fiarako. Mbola tonga tato an-trano atondra ny fiarako. Efa planin'Andriamanitra avokoa zany rehetra izany. Efa lalan'i Jesosy avokoa zany rehetra izany. Tonga taty an-trano nanokatra varavarana, avy teo amin'ny couloir, voaniditra tao amin'ny salon aho. Dia eniko Jesosy niteny tamiko toy ny olona eo anatrehako. Eniko mafy be mihitsy ny feony. Eniko mihitsy Jesosy voalohany tamin'ny fiainako na enoko an'Andriamanitra niteny tamiko. Hitanao ohatra ny olona miteny amin'ny haut-parleur, izany hoe le ngeza be le fampiasana eny ivelany reny. Izany hoe nafiry metatra ny olona maheno, feo toy ny kotrokorana fa tena hoe malefaka be. Hoy Jesosy miantso ahy, tsy nitana ny voady nataonao tamiko ianao dia nananatra anao aho. Zay ny teneny tompo tamiko. Vao niteny an'izany Jesosy riavana dia tafandoalika irery aho. Tena tonga dia niloaliko na nidoalika ho azy dia tena latsaka ny ranomasoko dia nitomany ny fona ny bebaka tamin'ny tompo ao.
ny fona ny bebaka nampahafantariny fa teo izy satria henoko mihitsy hoe tsy zany te andohalika fa tena hoe nisy hery ny hery fanamasina nanindry tonga dia nampandohalika ny ankohoka teo anatrehan'Andriamanitra teo anatrehan'ny voninahitra satria tonga tato atokantranoko izy tao amin'ny salonko izy za amin'io mbola naratra ary ny feoany dia tena hoe tsy nasika izy fa mbola feno fitiavana ihany fa mafy be ary ny eritreritra ry ihany no tatio ariana hoe mety nare angamba ny olona tany ambadika sy tany ivelany tsy atompoko fa ho ahirery le izy izay irery no nitenenany tsy ho adiniko mandrakizay ny feo an'ny tompo ny teny tamiko averiko aminao manao hoe tsy nitana ny voady nataonao tamiko ianao dia nananatra anao aho. Zay ny tenenin'ny tompo tamiko, zay ny tenenin'ny tompo tamiko. Tsara ny Andriamanitra antsika, tsara ny Andriamanitra antsika ary be fitiavana izy. Ho tohizako amin'ny video manaraka ny toyany fahalebiazan'Andriamanitra fa tiantsika izy ry havana. Mahereza tompoko, voninahitra ny ho an'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta irery ihany. Amen.